Tokony apetraka kosa manomboka izao ny lalàna afana miaro ny arenan-dranomasina any amin'ny faritra Diana. Izany isan'ny antony fionan'ireo distrika maromaro izay mandrafitra ny tapany avaratry ny nosy. Nambina Revera Orson. Isa miteraka gaboraraka amin'ireny fari-dranomasina rovana ireny ny faharisarisan'ny lalàna mifehy azy izay mbola tsy voahaja ankehitriny. Tokony apetraka nefa izany mba hialana amin'ny gaboraraka ny fitrandrana ny hazan-dranomasina, indrindra fa amin'ny fari-dranomasina rovana amin'ny tapany avaratry ny nosy izay isan'ny be mpizahatany eto Madagasikara. Raha toa ka tsisy fiarovana fantatra izy, trangan-doza zegny ny faritry izay misy atsika mangoloana ranomasina. Midriky zegny ry zareo avy ivelany sambo maventy isan-karazany. Lany taminga zegny taranaka zavatra ivilomagna faramandimby ny amaray. Tsisy dia tsisy araka ny fahitana mbola izy io zegny mba maro zegny karazana biby zay tsara zahany touristy ao amin'ny tandandrivatsika ao. Ny any amin'ny distrika Nosy Belleville no efa nanamafisana ny tandavandriva na ny lalàna mifehy ny fitrandrana arenan-dranomasina, indrindra fa amin'ireny faritra arovana ireny. Maritana mbola misy faritra zany tsy tafiditra agnatin'izay faritra Kombabena nefa manana ataoko hoe intérêt sady économie no intérêt écologie matanjaka be ka zay zavatra zay noho ny fisian'ny fientanana avy any fotony any ny fahatsapana an'izany andeha hiditra amin'ny processus fametrahana zany ho faritra Kombabena anankiray maventy be. Ny totosaina tao Antsiranana nandritra ny 2 andro ny atrikasa fitadiavam-baolana fiarovana ny faritra arovana an-dranomasina izay nandraisan'ireo mpanjony sy ireo erivelona rehetra. Apetraka araka izany ny tandavandriva ho faritra Kombabena manomboka izy.